Fanambarana dia raha ny fimbonana fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Ry vahoaka malagasy, ry kristianina havana. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, araka ny filazantsara amin'ny Mateo 5:1-9. Ho aminareo anie ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fimbonana amin'ny fanahy masina. Miara-miaina ny zava-mitranga sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny isika, izay mampanahy sy miteraka savorovoron-tsaina eo amin'ny samy malagasy. Matsapa ny fiangonana, fa tandinondoza ny fihavanana, izay sotoavina fototra mampiray ny malagasy. Miseho sesilany manko ny fianjanana ara-tsosialy sy ara-politika, ny fiantsina amin'ny alalan'ny teny sy ny haino aman-jery ary ireo tambajotra serasera samihafa, izay mikendry fampisaraham-bazana ny samy mpiray tanindrazana ary isy-andaniny koa nefa ny fahantrana izay mbola mahazo ny maro. Amin'ny mampaminany sy mpitiliny fiangonana eo anivon'ny firenena dia tsy afaka ny angina sy taza-potsiny manoloana izany ny FFKM, koa dia manao izao fanambarana izao ho an'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Voalohany, aoka tsahatra ny teny mandratra sy ny fihetsika mampisara-bazana, fa tsy misy fanolorana maharitra eto raha tsy misy ny fandriampahalemana sy ny firaisan-kina. Koa miantso ny mpitondra sy ny olom-pirenena rehetra ny FFKM mba hitandro izany amin'ny fandavana ny fankahalana, ny herisetra amin'ny teny ary ny fiantsiana rehetra. Manoloana ny fiparitahan'ireo vaovao tsy marina, ahitana fanakorontanana sy fampiantsiana ary fianjanana ara-pifandraisana, dia ilaina miverina amin'ny fahamarinana isika, satria ny fahamarinana irery ihany no manandratra ny firenena. Miantso ny rehetra ny FFKM mba hiteny ampahendrena, tsy hanaparitaka lainga fa mba handala ny marina ary hanaja ny asy ny hafa amin'ny teny sy ny atao. Ny fahantrany efa lalim-pakamazo ny ankamaroan'ny vahoaka dia manitsakitsaka ny hasiny maha-olona ary ambarana efa elika eo anatrehan'ny firenena sy ny mpiara-belona ny fanodikodonana ny harem-pirenena sy zary olombitsy no mikoka izany. Koa manentana sy mampahery ireo tompon'andraikitra ny FFKM mba hanatanteraka ny adidiny amin'ny fahitsiana sy ny mangarahara, ho fiarovana ny marefo sy ny fampanotrona ny soimbonana ary asa ampahamarinana. Ho mantso ny soratra masina, mianara manao ny tsara, ka tsaony rariny ary aroviny ampahoriana, araka n'izay atoko voalohany 1:7. Manan-karena amin'ny fahasamihafany Madagasikara, nefa tsy tokony ho fototry ny fisaratsarahana izany. Koa na samihafa fiaviana aza ny mpiray monina, dia vahoaka iray ihany ny malagasy, manan-tantara iombonana sy ho avy iaraha-mizotra. Koa aoka ho alavirina ny fanararaotana ny mahasamihafa ara-poko na ara-paritra sy ny fampiasana ny fahasamihafana ho fitaovana ampisarahana. Fefafoin'Andriamanitra ho nosy ity Madagasikara ity. Izany dia miara-miaika isika, fa mbola marary mafy ny firenena, ka mila fitsaboana sy fanasitranana maika. Noloan'izany, fandraisana andraikitra, ny FFKM dia mbola manamafy hatrany ny fahavononana sy ny fanoloran-tenany. Anohana ny dingana rehetra, ho fanasitranana roeratra navelan'ny tantara ary fanorenana vaovao indray ny firenena, izay miorina amin'ny sotoavina malagasy ary azavain'ny filazantsara, fihavanana, ny asina maha-olona ary ny fanantenana, ny fikekeloka, ny fibebahana, ny fahamarinana, ny fihavanana, araka ny foto-kevitry ny Katoraifa izay fanjoroana hatramin'izay. Araka izany, ny FFKM dia hanatanteraka fihaonam-be ny 7 Mey 2024 hatramin'ny 1 Mey 2024 avy izao, izay ho tanterahany teto Antananarivo. Andiniany fiainana anatiny sy ny fiainam-pirenena amin'ny mampamimany sy mpitily azy eo anivon'ny firenena. Atao izany ho fiatrehana ireo fikaonan-doha samy hafa izay mbola tanterantsika eto Madagasikara ary hoatrehan'ny malagasy rehetra, mba hametrahana ny fitoniana ho tontolo ny fikaonan-doha-pirenena mba hisiany fifampiresahana ankitsi-po sy mampandroso. Tianay ny manamarika
Fa ankoatry ny fanompoam-pavana natao ny 10 Desambra 2024 teny amin'ny CCI Ivato, dia tsy nisy nandraisan'ny fehifikaimy manjara ny fanomanana rehetra ireny fikaonandro samihafa ireny. Manamafy hatrany anefa ny fehifikaimy, fefatrany am-piandohana izao etsika tanterahana rehetra izao no maneho fahavonona ny tarika izany fikaonandrom-pirenena izany, araka ny fanomezam-pahefana nomena azy na ny manday izany, izay men'Andriamanitra filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara tamin'ny 10 Novambra 2024 ho fanarenana indray ity firenena ity. Fetam-pamaranana dia miantso ny malagasy rehetra ny fiangonana ho hisafidy ny lalan'ny fiadanana fa tsy ny herisetra, ny fihavanana fa tsy ny fifandrafiana, ny fahamarinana fa tsy ny lainga, ny firaisankina fa tsy ny fisaratsarana, ary ny rariny sy ny fiheverana ny hafa. Miankina amin'ny safiditsika anio ny ho avy ny firenena raha ampitso. Ny fanariana amin'ny Madagasikara mantsy dia tsy miankina amin'ny fanavaozan-drafitra fotsiny ihany, fa indrindra koa amin'ny fanavaozana ny saina sy ny fo, ary ny toe-panahy sy ny fomba fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina ho an'ny vahoaka. Koa manentana ny vahoaka kristianina rehetra manerana ny nosy, tsy hitsahatra hivavaka ho an'ny firenena, mba hanjaka eto amin'ny nosintsika tokoa ny fiadanan'ny Kristy, ka mba ny sain'ny Kristy no hitarika, ary ny fanahy masina nanolo-tsainantsika fiangonana, ny mpitondra fanjakana, ary ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manoloana izao fanavaozam-pirenena ka tsahaitsika fatratra izao. Momba antsika mianakavy eny ny fiadanana, teto Antananarivo nanaovana izany anio 30 Aprily 2024, ary dia manao sinizamo filoam-piangonana 4 amin'ny rahalahy, Monseigneur Anarvely Samuel Jaune, filohan'ny EEM, Andriamatoa Andriamampianina Zaka Mpitandrina, filohan'ny FJKM, ny pastora Denis Rakototsafy, filohan'ny FLM, ary Monseigneur Raoely Saint Jean de Dieu, filoam-piangonana Solitena Ikara. Dia misaotra sy mankasitraka rira tompoko.